Iray amin'ireo mpiara-miombonantoka kaiky an'i Madagasikara efa namaly ny famerenana amin'ny famatsimbola ny vondrona Eoropeanina. Araka izany nisy ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro androany ity, fotoana izay namaritany ny fandaharana asa ny entina indray ampandroso an'i Madagasikara tao aorian'ny fanapahan-kevitra tamin'ny famerenana indray ny fiara-miasan'ny Rotonda. Miverina avy hatrany ny fandaharana asa FED andia amin'ny faraka ambin'ny folo tao aorian'ny 7 ambin'ny folo Mey nandresan'ny filakevitra ny vondrona Eoropeanina nala sazy niatra tamin'ny Madagasikara. Vola mitentina 520 faingo 5 tapitrisa euro ny fanampiana entin'ny vondrona Eoropeanina hanampiana Madagasikara ao anatin'ity fandaharana asa ity mandritra ny vanim-potoana 2024 hatramin'ny taona 2024, hoy Andriamatoa Leonidas Desapsidis, ambasador'ny vondrona Eoropeanina eto amintsika. Ny volana jona ho avy izao, fotoana izay andalovan'ny komisaira Eoropeanina Andriamatoa Andris Spielbags no hanomboka ny fandaharana asa izay iarahan'ny vondrona Eoropeanina miasa amin'ny fitondrana malagasy, fiarahamonim-pirenena, ny mpandrarara toe-karena ary ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola hafa. No mafisin'Andriamatoa Leonidas Desapsidis fa anisan'ny fipetratakindron'ny vondrona Eoropeanina ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana, fahaleovantena ny fitsarana ary ny fisian'ny fanaraha-mason'ny parlemanta ny fahefana mpanantanteraka. Tous les partenaires doivent respecter, y compris l'Union européenne évidemment, parce que ce sont des relations égaux, des acteurs égaux, et un partenariat, et ils sont basés à des institutions démocratiques, à l'état des droits, aux droits humains. Et c'est là où nous avons des changements. Vous avez parlé de la sécurité. Il y a une sécurité physique qui est très importante, il y a la stabilité politique qui est très importante, il y a la stabilité et la sécurité judiciaire. L'indépendance de la justice, c'est évident, c'est très important pour les décisions de différents opérateurs, pas seulement étrangers, des opérateurs locaux. On peut espérer que la situation, et en plus avec cette coopération, nouvelle coopération avec la communauté internationale, avec tous ces contrôles de la part des institutions démocratiques de ces pays, pas parfait, mais démocratique, on peut avoir cette amélioration de la situation. Ce que nous allons faire aussi, et ce programme des 17 millions que vous avez vu sur les 11e FED, qui est un appui à l'administration pour tous. Et le but, c'est d'avoir une amélioration du fonctionnement, de la gouvernance, de la gestion des différentes ressources et des différentes institutions. No marian'Andriamatoa Leonidas Desapsidis fa miandro fanomezan'ny fitondrana malagasy ny atsipiriany amin'ny vinam-panjakana ho an'ny fampandrosoana ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana 2024 ny vondrona Eoropeanina. Anisany andrasana ihany koa ny fiantson'ny fitondrana malagasy fivoriana miaraka amin'ny mpamatsy vola. Ary heverina hoy Andriamatoa Leonidas Desapsidis fa vita melohan'ny farany taona ny fanapa-kevitra rehetra amin'ny famaritana ny tetikasa iarahan'i Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina.